Alleloia. Dia miarava-tsika rehetrarehetra indray izay tratrantso amin'ity androany ity an. Dia manana fiadanan'ny Tompo amintsika rehetrarehetra izay tonga eto miaraka aminay amin'izao fotoanan'io izao. Alleloia. Dia ny fiadanan'ny Tompo anie ho amintsika tsirairay avy izay nifidy niaraka aminay indray amin'izao alina izao amin'izao mialohan'ny andehanantsika tory fampahirizantsika eto amin'ity androany ity. Dia ny fiadanan'ny Tompo anie ho amintsika tsirairay avy dia matoky sy mino izay fa mahery tsara daholo indray antsika rehetrarehetra eto androany Za rehefa mahita anao tonga eto dia faly aho hoe nitahian'Andriamanitra ianao. Dia antsika tsisy hiteny hoe tsy nitahian'Andriamanitra androany fa tena nitahian'Andriamanitra daholo satria nivoaka ny tranontsika dia tafody soamatsara. Betsaka nivoaka tamin'ny maraina tsy tafody tao an-tranony Ianao mbola mahita ny ankohonanao indray, mbola mahita ny havanao indray mivady aman-janakao ary indrindrindrindra mbola manam-potoana indray antsika fa hanameona mifandray amin'Andriamanitra amin'ity androany ity amin'ny alalan'izao fandaharana izao ka dia tonona amintsika fiadanan'ny Tompo. Dia miarabanao raha misy androany izy vao tonga eto vao miaraka aminay dia tena tonga soa ianao izay rehetrarehetra reto efa ekipa anankiray mantsy izay rehetrarehetra hitanao reto dia miara-miarahaba nareo rehetrarehetra izay vao tonga eto androany dia ho tahian'Andriamanitra re tsika tsirairay avy dia maharetatra amin'ny farany fa hiarakantsika eo amin'ny adiny iray sasany latsaka eo amin'ity androany ity dia hifampahery isika rehetrarehetra hiaraka amin'ny ekipa mahafinaritra rahalahy Tojo ny vavaka fanombohana, ny tenako nitondra tenin'Andriamanitra, ranabavintsika Ranabavy ny vavaka ho an'ny fanombohana, izany nitondra tenin'Andriamanitra, rahalahy Tojo no hivavaka ho an'ny firenena amin'ity androany ity dia ho tahian'Andriamanitra anie tsika tsirairay avy. Raha kivikivy ianao tonga eto tsy olan'izany. Tany ivelan-tany tsika nahita fahakiviana. Ketraketraka ny finoanao nandreraka ny finoana tany ivelan-tany. Fa eto ny ataontsika ampitombo andreny ampitraka izay mitanonika ny tenin'Andriamanitra, ampasalama izay tsy salama. Raha misy marary eto androany dia tena mino aho fa hiditra anatin'ny taolanao satria anatin'ny nofonao mihitsy ny tenin'Andriamanitra androany dia ampahery anao hitondra fifaliana ho antsika rehetrarehetra. Rahalahy Tojo Mikaela ny hiditra voalohany teto Anabavy Erika, Rodine, Itody, Marie-Jo, Elisa, Angela Io, Aimé Lovely, Ursula, Lala Selina, Marie Rafa, Olga Ranorso, Yama, Alléluia, Zina Théoda, Béa Marie, Sandrine Erika, Berthe Sava, Véronique, Tina Rakotoary Zaka, Naira, Roly, Céline, Preta, Mioraka, isika rehetrarehetra izay efa tafiditra dia tahian'Andriamanitra anie isika rehetrarehetra. Maretatra amin'ny farany. Mino zatra aloha dia andaontsika aloha hivavaka ho an'ny fandanina ka andao mpandrosotsika ny anabavintsika Rodine hivavaka fanombohana izy amin'ity androany ity dia aorian'izany eno hiditsika. Tahin'ny Tompo anabavy Rodine anao ny fitenenana. Tahin'ny Tompo pastera, tahin'ny Tompo tsika tsirairay avy. Dia mbola hiara hivavaka tsika hanapetraka izao fotoana eo amin'ny filatanan'Andriamanitra. Vavaka. Jesosy malala mbola faly misaotra anao izahay amin'izao fotoana alina izao. Satria mbola nitantanana narovanao izahay nandritra ny tontolo andro iny ka tratra izao alina izao. Tompo, tsy niherinay na tanjakay Andriamanitra na tratraranay izao fa noho ny hery avy aminao ary noho ny fitantananao anay, fierovanao anay, famindram-po izay nataona taminay tsirairay avy reto ka mbola natratra izao alina izao. Mendrika omeny fisaorana tokoa ianao Andriamanitra satria lehibe ny fitiavanao anay. Ankehitriny izahay Andriamanitra nandritra n'izany tontolo andro izany. Maro zavatra izay mety misy zavatra izay tsy araka ny sitraponao na ny tenen'ny vavanay Andriamanitra andrindra ny masonay izay mijery boaka avy ao amin'ny fonay dia hivonanay izany Tompo. Avelany eo koa tsirairay avy reto mamindrafo aminay avy an'Andriamanitra ilay mpamindrafo. Ankehitriny izahay Jesosy malala izay nety ny mpanomponao izay hitonga ny hafatra eto Andriamanitra raha misy mangetaheta handeha hanatony izao fotoana izao afaingiany diany Andriamanitra tahio izy amina asa izay atany mba ho tafiatrika izao fotoana izao mba hahazy hery eto amin'izao fotoana izao Andriamanitra. Afaingiany izy Tompo ary reto mpanomponao izay hitondra izany hafatra izany Andriamanitra mangataka ny fananana masina ry tsara eto ary hampahiritra n'izany masiny mpanompona izay hamaky ny tenina sy hanazava izany tenina izany Andriamanitra
ary tsaha izany fananahy masina zany tompo ingane zay teny zay entiny eto mba tsy hisy ho latsaka eo amin'ny tsirairay avy ary eto koa Jesosy fandimbety ny mpanomponazy hivafoka ho an'ny firenena dia angatahika aminahy hanatanteraka izany ary ny fanahana masina ary tsaha mirety mpanomponazy zay hieno izany teny izany ny asan'ny mpiambola aza vela hanjaka misy ny tsirairay avy aza vela ho hisy hanabataba Andriamanitra tsy efahana hieno izany teny izany satria izany teninazy ny teny fiainana aza ho anay izany fiadanana sy fiainana mandrakizay izany engane tompo mbo samby ho tafiditra ao am-pony tsirairay avy arahazy hery reto olo vahoaka anazy hieno izany teny izany Jesosy malala ora kofa ny ranazy izao fitaovana izao ny connexionnay rehetra ingane hany tsara mba tsy ho tapatapaka eto Jesosy malala o matoky anao a Jesosy eto tokoa ianao ny fanatrehanao amin'ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao misaotra ray eo misaotra Jesosy malala o Alleluia amen Alleluia tahin Jesosy misaotra betsika nabavy rodinitsika tao anatin'izay vavak'izay tahin tompona bavy Linda Oni misy Linda anankiroa zany eto misy Ansel Linda de misy Linda Oni tahin tompo zay avy nitanao teto de tonga soa ianao itody Raonisoa terirany benja Saondra Raza Armande Lalao tahin Jesosy tsika rehetrarehetra zay tafiditra de tonga soa maritatra amin'ny farany andao aloha tsika hieno hira re andao tsika hieno hira mahafinaritra androany tsika hieno hira fataontsika eto izy ty fa androany tsika resaka momba ny takamo mahazatra moa de resaka momba ny fiainana mandrakizay tsika Alleluia zay foana ny tahantsika eto fa resaka momba n'izany foana tsika andao ataontsika aloha tiry ty matetika izy teny amin'ny faran'ny fandarana ny ataontsika fa androandray aty alohan'ny fandarana izy no ataontsika de ao anatin'ny tiry ty tsika de aka ino ty aka seza aka baiboly de ian'ny tenin'Andriamanitra tsika aorian'izy ty mino finaritra ary isika rehetra andao ary isaitsainan'izany androandry avana hoe isafo voninahitra ho asafoka atsika ho arina kely ao Alleluia izy roa ianao
nahanitra ianao natanora rehefa navita ny fihazakazanao ny dia ohatr'izao ny lalovantsika e jesosy ny ameanao an'ilay sady voninahitra eo anolohan'ny anjeliny haleloia hoavy ny andro iray isasianao miatrika le fanasana lehibe amembony nahitye fifaliana sesere zay jerena volame hitako ianao amipifalia be inanao ine le pandefitra nyamine inanao ine le be fitiavana nyamine ianao le be fitiavanao ny amin'ny jesosy io ianao le mandefitra no ny amin'ny jesosy io halleloia ianao le maheritena ny aminy fahorinao solona ranomasina fa maharetenao halleloia halleloia tsy haiko ianao a fa za rehefa menao an'iny iry iny dia tena mampetsika ny foko iny ary mahatonga anahy tena hoe jesosy a tena mba ataovy tonga any a halleloia zany ny anton'izao zavatra rehetra iainantsika izao dia indraytsika ho le ira hoe ianao le mandefitra le antony andeferatsika tsy nohony amintsika tsy hoe natiorantsika no mpandefitra le tsika ohatra misy mpanao teniteny marary dia tehitr''oatra tsika ina mahatonga atsika tsy tehitr''oatra ntsony mieritreritsika hoe tsika ho any an-danitra tsika tena mila mitazona ny fotsikatsika misy olona ndray tena mety hoe tena mitondra marary atsika mihitsy fa zao ny antony hitandremantsika andreny raha misy olona miteny ratsy atsika dia tsika tsy miteny ratsy na dia zany ary tsika taloha fa satria tsika mieritreritra za teo any an-danitra dia tsika lasa be fitiavana na tsy zany ary atsika satria manino tsika mieritreritra hoe ao any an-danitra isika halleloia dia hotain'andriamanitra ny tsika rehetrarehetra andrina suzel anampaviaina rodina ansel linda misy linda anankoa nareo androany linda misy linda anankiray koa ambony ao halleloia ranabasiko ranabavy taloha rehefa miteny andreny fa tsy hoe halleloia marie gilda zay mbola tsy vorabako teo angamba halleloia dia zao ary iano ten'andriamanitra tsika androany misy fotoana tamin'ny herinandro lasa dia saika andefa nyity toriteny ity any hoe zahako ihany moa zany nitoriteny androany dia zahako ny amelabelatra azy fa izy ity tamin'ny herinandro lasa tany na tena nanetretra hoe andeha averiko torina ao amin'ny radio izy io ao amin'ny vavaka fiembena izy io na dia efa be dia be taminareo aza nahita nyity toriteny ity ary ny tena marina ity toriteny ity no ny akabetsahanareo ity toriteny ity nahafantaranareo anahy hitanareo teny nisy ny zarazara teny
dia zay natokana nareo teto dia tamin'ny herinandro tsaiko zanazana hoe tena tiamerina be nitoroteny io a dia nefany a tsy zay le fotoanan'Andriamanitra mbola nalaminy fa androany a nisy fiovana ny programa dia izy ty notorika henotsika amin'ity androany ity zany hoe henonareo le izy na dia efa henonareo ary a fa hitondra fanazavana bebe kokoa momban'le izy a rehefa avy eo ka dia mianofinaritra ary toriteny nataoko teny ambony fiarakodia izy ty a tamin'ny taona 17 tamin'ny volana marsa 17 no torena izy ity a andeha hiasa any Paris tamin'izany dia taka n'isan'andro moa vavaky ianao alohany andeha hiasa vavaky ianao rehefa mifo dia tamin'ny fotoana io tena torotoro foa ny vavaka andeha laitany an-trano dia tena reko mihitsy hoe tena Jesosy a tena aiza hoe iza ny fiomanan'ny olona Jesosy a aiza hoe iza ny fiomananay fiomanan'ny olona amin'izao fotoana izao a ny amin'ny fiavianao dia rehefa teny an-dalana dia nijanona kely mihitsy aloha dia hoe andeha hitoriteny anala n'ity embouteillage tamin'izany a adin'indray sasany miala ny an-tranonay makany Paris miaraka amin'ny bouchon dia tena hitoriteny tena olazaiko amin'ny olona fa efa akaiky Jesosy ka dia minofinaritra tsika rehetrarehetra alleloia dia raha efa henonao matetika ty toriteny ity dia miverina maka mihendray ianao androany dia hiverina eto raha veo zany ny amelabelatra ny toriteny izay mety ka dia minofinaritra ary ty le lamba bleu ranabavy nairasy ry ranabavy soameva ohatran mbola tsy hitako ato ty le lamba bleu menotsika amin'ny tendro ty menofinaritra ary dia miverina eto rehefa aveo alleloia efa le miarabantsika tsirairay avindray amin'ity andro mahafinaritra be ty izara kely tenin'Andriamanitra aminao foy dia foy tenin'Andriamanitra mba tena mahakasika ny foko dia tiako mba zaraina aminao tenin'Andriamanitra zay diso fantatsika loatra amin'ny Matio toko 4:17 izay mivaky manao toy izao minarana Jesosy hoe ary amin'izany andro zany dia iseho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny kely sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahon'ny lanitra izy ary amin'izany ary amin'ny ampaninona mafin'ny trompetra dia iraka ny anjeliny izy ary anangona ny olom-boafidy avy amin'ny vazatany efatra hatramin'ny faravody lanitra rehetra dia matika fa hampaheranao indray ny zavatra tenin'Andriamanitra zay hozaraiko aminao amin'ity androany ity zany raha lasana babo malala ny tenin'Andriamanitra manao hoe ho avy ny fotoana iseho eny amin'ny rahon'ny lanitra Jesosy ho avy ny fotoana dia eny amin'ny rahon'ny lanitra isy ny famantarana ny amin'ny fiavian'ny zanak'olona ary ho avy amin'ny kely Jesosy efa voalazan'i Jesosy ange zany Jesosy dia efa teo amin'ny fanapahana niaraka tamin'Andriamanitra hatramin'izay niara-nanjaka tamin'Andriamanitra fony mbola tsy ary dia izao tontolo izao ty fa nampidinina tetỳ tany izy ho tonga nofo hitondra famonjena ho antsika ary miverina niakatra tany an-danitra izy rehefa nitsangana tamin'ny maty fa efa nilaza koa izy fa mbola hiverina indray ataontsika ambanin-javatra raha lasana bavo malala zany tenin'Andriamanitra zany indraindray ohatra ny tsy fantaritsika ny falehibeazany zany hoe Jesosy tena hiverina so dia hiverina olona fa hiverina Jesosy ka hiverina hijery fotsiny hiverina Jesosy hitondra cadeau hiverina Jesosy hitsiditsidika atsika tsia amin'ny fotoana izy ny tena hiverina araka ny voalaza any amin'ny Daniel misy zany ao amin'ny Baiboly dia efa voalaza hatramin'ny voalohany fa ho avy indray zanak'olona hitomany azy ny firenena hitomany azy voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra koa hoe hitomany azy ny olona rehetra ary ahita azy avokoa eny na dia ireo izay nandefina azy aza io raha lasana babo malala na tika na tsy tiatsika na tianao na tsy tiako na mafaly anao na mampalelo anao ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy ho tanteraka lasa Jesosy namboatra fitoerana ho antsika ina natongavan'i Jesosy tetỳ tany natongavan'i Jesosy tetỳ tany dia mba nitondra famonjena ho antsika mba ahafahantsika manana n'izany hoe tapakila ho any an-danitra zany zay mihitsy atao batisa no vonjena ozy ny tenin'Andriamanitra raha atao batisa fotsiny nao tsy mihiny tsy ho vonjena ianao ozy Jesosy hoe mora tonga va ahita finoana indray raha miverina va ahita finoana nametraka finoana ny natongavan'i Jesosy teto raha lasana bavo malala nampitombo finoana
namboly ndray taty anatytsika zany finoana zany fa ny zavatra mampalahelo dia zao indraindray amin'izao fotoana zao rehefa mandinika ianao mandinika ny fiainan'ny olona ohatra ny matimaty ho azy Jesosy ohatra ny hoe maty antoka ihany Andriamanitra maty antoka ihany izy na dia efa ny Jesosy tety ho faty ho latsatra mba hamonjena ady hamonjena anao zara lasana babo malala misy fotoana mivavaka dia rehefa mahita ny fahotan'ny olona mahita ny faratsiana amin'izao fotoana zao amin'izao fiainana zao dia malahelo an Jesosy malahelo hoe Jesosy tena raha zao ngeny jerena maty antoka ianao no vonoana ianao nalaim-baraky ianao no le fonona ianao fa inona ny vokatra azo mbola kely ny vokatra firy ny olona maty za aloha tsy zany za tsy mahafantatra izavy makany an-danitra fa ny olona ho any an-danitra dia zay olona fandray tamin'Andriamanitra zay olona mitandrina ny akanjo ny fotsy madio tsy fantatra avy fiainan'ireny olona maty reny za tsy afaka hitsara n'izan'iza zaza mbola ho tsaraina fa rehefa mandinika kosa ianao misy olona nge maty anatin'ny fisotrotoka misy olona nge maty anatin'ny fijangatsangana sarotra kosa ny ino an'ireny olona reny fa miala teny ka ho any an-danitra zay tsy masina tsy hitan'Andriamanitra zay tsy manam-pahamasinana tsy hitan'Andriamanitra ny zavatra olana dia zao ho avy ny fotoana ary tsy maintsy ho avy zay tsy maintsy satria tsisy zavatra zay nitenen'Andriamanitra tsy ho tanteraka tsy misy zavatra zay voasoratra ka tsy ho tanteraka fa ho avy eny amin'ny raha any lanitra Jesosy ary amin'izany fotoana zany hisy ranomaso ety amin'ity tany ity fa zao misy karazana ranomaso anankiroa misy karazana ranomaso anankiroa satria ako fantatra ao fa misy karazany ngeny ranomaso ho avy ny fotoana ho avy tokoa izy ary zao nyteneny any amin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe na ahita azy ny maso rehetra eny na dia ireo izay nandefina azy nanona nonombotra ny volombavatra nanona mely totondry azy nanona ndrorana azy nanona lalabaraka azy nanony nandrafitra ny satroka tsiro azy na nikapoka azy tamin'ny karafa azy na dia nandrafitra ny azy fijaliana na dia ny namindefina ny lany voany na dia ireo nanoneso azy ilay teny nanao hoe le tia milaza fa mare mavita mandrava ny tempoly ary manangana azy ao anatin'ny ateloana nefa ny tenany aza tsy afareo raha zanak'Andriamanitra tokoa ianao fozeo ny tenanao reny olona rehetra reny dia ahita azy ny mason'ireny olona reny dia ahita azy ny mason'ny olona nome azy hatramin'izay hoe izao ny mpanjaka ny jiosy fa zao ahita azy reny maso reny ary hitomany ihany koa fa ny an'ireny olona reny dia ranomaso pahorina ranomaso pijaliana ranomaso ilay milaza manao hoe zay ny vitany amiko tsisy hevitra itsonony amiko satria ako fantatra ao raha lasana vavy-malala fa amin'izany fotoana zany rehefa ho avy Jesosy tonga any amin'ny raha ho any lanitra izy sao dia heverinao zay mpanompon'Andriamanitra reto fa olona tsy misy atao ka tsy misy hotoriana ka mitory foana hoe ho avy Jesosy mba hivavaka ny antony zany rehetrarehetra zany dia satria fantatray raha mbola tsy fantatra ao sao ianao mieritreritra fa tonga any amin'ny raha ho any lanitra Jesosy dia zay ianao vo hibebaka aika ny tena iny Jesosy dia mitomany amin'izay Jesosy mifona aminao Jesosy ity Jesosy afoko ny ratsy fanaoko tsy amin'izany fotoana zany dia volazan'ny ten'Andriamanitra hoe tsy misy intsony fibebahana azo raisina tsy misy vavaka azo raisina tsy misy fanenenana azo ekena aza le jula teo amin'ny azo fijaliana ny ataonao mahavelo mpanantenananao hoe iny rehefa teo amin'ny farany vo nitenenina hoe tsarovy a Jesosy afy iny sy hitovy amin'iny ianao zay toriana isan'andro ka tenenina hoe miala amin'ny ratsy fanao raha lasana vavy-malala tsy aza olona diplôma ny fanaovany ratsy mba teo koa ny aby mba naditra koa ny tenako nakamamy amin'ity fiainany ity fa tsy nahazo diplôma
sy nahazo mari-pakasitrana tamin'ity misaotra an'Andriamanitra re tsy maty, misaotra an'Andriamanitra tsy tonga Jesosy tamin'ny fotoana nampaditra amin'ny tenako fa anisan'ny olona very indrindra zoviko anao zany. Fa raha miteny anao foana ny olona mpitory amin'izao fotoana izao hoe atao hibebaka, atao hivavaka satria fitiavana anao zany. Fitiavana anao zany satria ho avy ny fotoana na hitomany ianao, na hibebaka ianao, na hiangavy ianao, na hiteny anao hoe Jesosy zaty ianao, amin'izany fotoana zany tsisy azo raisina intsony enge. Tara loatra, tonga eo amin'ilay fotoana hoe tara loatra, ary ampalahelo ny olona amin'izany fotoana zany. Satria voalaza ke hoe tsy misy fiainana ratsy ohatran'izany any amin'ny fahaverezana zany, ary io dia ho mandrakizay, tsisy tsony hoe hiaritra kely 10 taona tia fa mandrakizay. Ranomaso pijaliana, ranomaso pahoriana, ranomaso natahotra raha tonga tokoa ny fotoana izay tsy ho ela seho eny amin'ny raha ho any lanitra Jesosy. Teny aminao hoe tsy tiako tonga amin'izany toerana zany ianao, tsy tiako tonga amin'izany toerana zany tsika tsirairay avy, na avaka ianao na namako ianao na inona ianao, tsy tiako tonga amin'izany toerana zany ianao. Ao ny fotoana amin'izany fotoana zany kosa misy olona koa hitomany, fa zany olona hitomany zany dia olona mitomany ampifaliana. Le olona le miteny manao hoe hitanao le olona le miandry, hitanao misy olona mety nigadra amataonany maro, tonga ny fotoana amoahana azy ivoahany fotsy. Mitomany zany olona zany, fa mitomany miteny tonga ihany le fotoana. Amin'izany fotoana zany dia misy koa ny olona hitomany, vitsy ihany le hitomany eto, hitomany mpifaliana, hitomany ka hiteny manao hoe Jesosy tonga ihany le fotoana. Satria ho an'ireny olona ireny dia zao tapotra ny ady, satria ady ny ataontsika eto amin'ity fiainana ity, ary izany indrindra ny mahatonga amin'ny teny aza mifikitra eto amin'ity toerana, eto amin'ity tany fandalovana ity ianao. Fa ady no lalovantsika eto, ady vao mifo mandrapaly ny andro dia miady. Misy ny fotoana ge mahafinaritra ny fiainana eto dia tahina Andriamanitra, tahiny Tompo, milamina ny tokantrano, mahafinaritra ny fiainana. Eny e, fa mandalo ihany rehefa tsy maintsy ho avy ny fotoana hitomanina, hijaliana, handalovana ady satria fandalovana eto ary ady ny lalovantsika eto. Aza manorona ny fonao eto. Raha mety ny fiainanao eto misaora an'Andriamanitra, manompoa an'Andriamanitra mba ho tsara ny fiainanao eto ka hitoy any an-danitra izany fahatsara zany. Fa raha ianao nisan'ny olona tsy misahatra ny mijaly, mandalo ady, mivavaka ianao rehefa mijaly ena tokantrano, tsy mety tafita manam-bola miady amin'ny fiainana, dia teny aminao ahako za tsy fantatro hoe mbola mety ho avy ny fotoana tena tonga anao miliardera. Misy mantsy ny olona mampanantena olona oatra za tsy mampanantena ateny anao fa tsy ny miliara no mahasambatra raha lasana babala tena marina. Reny ary mitondra antsika makany amin'ny fahaverezana. Za tsy tena hoe tsy tia vola, tsy mila vola tia, fa za kosa miteny ary mananatra ary mampitapatra amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Aza fikirina, aza tarihana ho tia vola ny olona, tariha ho tia an'Andriamanitra ny olona dia hanomana ny mandrakizay. Fa eto amin'ity fiainana ity dia mandalo tetezana ny ataontsika eto, ary eto amin'ity fotoana, eto amin'ity tany ity tsika ny amboatra ny mandrakizay atsika. Jesosy mamboatra ny toerana ho atsika, fa isika koa mandrafitra ny mandrakizay atsika. Tsy ho tonga amintsika na dia namboariny Jesosy aza amin'ny fitoerantsika raha tsy tsika mihitsy ny manamboatra ny lalantsika isan'andro amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Raha olona ianao na tsara mijaly foana ianao teto, hitomany ampifaliana ianao amin'izany fotoana izany, hiteny manao hoe Jesosy tonga ihany ianao. Misy olona te hanandrana fiainana hoe tahaka ny ahoana reny fiainan'olona manan-kareny zany. Andriamanitra manana lalina hitondrana antsika tsirairay avy. Misy ke olona raha lasana bavy malala ao anatina fahantrana, ao anatina fahasahiranana, ao izy ny tena mitady an'Andriamanitra foana, ao izy ny tena hoe hitan'Andriamanitra hoe tafatoetra ho aminy,
Andriamanitra nge misy fotoana ny olona Andriamanitra tsy tia mitaha olona ary Andriamanitra tsy mahafahavalona fitahina fa Andriamanitra ary fitahina zany tsy bangatahana amin'Andriamanitra zany fa katsao aloha fanjakako sy ny fahamarina kozy ny teny dia hanampy anao ny zavatra rehetra tsisy olona mivavaka ho anamboly zany tsy ao anaty baiboly zany olona mpanao atom-bavaka fitahina zany fa fitahina zany nanaraka ny Jakoba fotsiny zany nanaraka ny Abrahama fotsiny zany satria nifandray tamin'Andriamanitra ny fony fa raha teto ianao tsy nety nahita fifaliana sy fiadanana teteny aminao nandalo ny teto asa malahelo amin'izany ianao fa amboariny mandrakizay ianao fa any ianao hiadana foana any ianao isy hoanina foana any tsisy tokantrano korotana any tsisy ranomaso any tsisy alahelo ka raha tsy nety ny teto raha misy tsy nety na tsy nahafapoanao ny fiainanao teto hoe tena tsy nety tafafoaka ny fiainana zao fotsiny tenena Jesosy zay tianao fa anao foana fa zao aza matahotra ianao mety tsy nahafapoanao ny teto mety tsy mitovy tamin'ny olona ny fiainanao fa reo maso rehetra koa hita ny fiainanao raha ohatra ianao mijoro raha ohatra ianao tena mifikitra ho any an-danitra ianao amin'ny fotoana io ihany koa mba hahita aza ny maso rehetra araka amin'ny tenin'Andriamanitra ka ny mason'ny olona rehetra zay nanaradia Jesosy ny mason'ny olona rehetra nitomany teo ambony azy fijal teo ambany teo tolotry azy fijaliana ny mason'ny olona rehetra nalahelo tamin'i Jesosy nofonona ny mason'ny olona rehetra nanaraka ny Jesosy hatramin'izay ny mason'ireo olona tsy nety niala tamin'i Jesosy reo takandry Paoly nanaraka hatramin'ny aindry ny mason'ireo koa mba hahitan'izany fa zao amin'izany fotoana zany hijery amin'izany amin'ny fifaliana ianao mety hitomany any ianao fa hitomany raha masom-pifaliana satria tapitra ny alanao razana bavimalaza tena tianao Jesosy mbola azonao atao hijery Jesosy eny amin'ny lanitra amin'ny fifaliana mbola azonao atao fantatro rao finisy ny toka fa fantatro fe fakaiky zany mbola azonao atao nampamon'olona ary ianao nampamon'olona iridiriny ary ianao mbola azonao atao zany mbola azonao atao ny toka ny an-danitra mbola azonao ioarana reo olona efa nivavaka hatramin'izay reo raha tena ao anatinao zany hoe tompo tena mitady anao any Jesosy tsy te homenatra amin'izany andro zany tsy te homenatra amin'izany fotoana zany mba te hitomany any ahitanao fa te ho ranomasom-pifaliana ny tsenako anao mbola azonao atao zany mbola afaka mandrafitra ianao amin'izao fotoana zany rehefa mivavaka ianao ataovy zava-dehibe aminao za many an-danitra ina moso azony olona rasana mivavaka teny aminao fa zany Davida zany misy fotoana zany tena efa mpanjaka fa niverina nandalo fietrena tsy Andriamanitra ny tena alohan'ny fiainany fa Andriamanitra nanana tanjona anankiray teny atonga ny Davida na dia efa antitra tsy nahazo afananatsony aza ny vatany fa ny folo mbola nafana ho an'Andriamanitra ny ady lalovantsika tsy natao ampianatra tsy natao hitenenana miampy zay Jesosy nataon'Andriamanitra ny efenany fotsika mity azy ataovy zay atokany fonao tian'Andriamanitra anaraka anao ny azy fany raha mba amin'ny fotoana ahianao anjomaritsika ahiany trompetra fany ahita hoe rehefa miala miakatrika ozy ianao efa izany dia hiakatra any mbola andana-pandrafetana koa za tsy miteny anao hoe zany masina naza olombelona fa ny azoko lazaina anao koza dia zao betsaka isan'andro mandrafitra ny samby fiara dia fenako raha tokony tokony tokany safotra ary ho avy io
fitiavananao ty tenin'Andriamanitra ty. Ovainy fiainanao. Miala amin'ny ratsy fanao. Raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Ry mpanompon'Andriamanitra, aza fikitra eto amin'ity tany ity ny olona. Torio fa ho avy Jesosy. Asovy miala amin'ny fahotana ny olona. Dia zao ibebaka ny olona hanaradian Jesosy. Tena hoe torio famonjena, torio azy fa mato azy Jesosy. Torio ny olona ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay. So tsika variana hoe fitahina sy fitahina isanandro. Afaka tahin'Andriamanitra tsika fa zao afaka possible ve ny ahitan'Andriamanitra olona tena tahiny fa tsy nampanenina azy ny tazany olona zany satria zao sady voatazany olona zany ho any an-danitra. Dia teny aminao andro any manao hoe omany no mandrakizay ianao. Dia miomany ianao iona amin'ny Andriamanitra ao amin'ny mpanompon'Andriamanitra zay. Ao avy ny fotoana iseho tsirairay avy eo anatrehan'izany Jehovah Andriamanitra zany tsy le mpitsara maro. Tsy ianao tsy ny mila miteny hoe zananao an'izao, zananao an'izao, namoaka demony tamin'ny anaranao nanaradianao atsia. Tsy ianao tsy no miteny an'izany fa vakiana sisa ny boky ny fiainanao ary zay nataonao rehetra tao dia voato. Ty toloteny ty voasoratra eo amin'ny fiainanao fanandrean'izany ianao androany. Tianao Jesosy na ny maso rehetra na denina mindefina azy azy na ny olona rehetra izay mbola maniratsira izay efa naniratsira sy mbola maniratsira n'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ahita an'izany Jesosy ho avy zany. Mbola manam-potoana ianao tena tianao Jesosy. Zany nanao an'ity toloteny ty tena tsapako hoe mba manana anjara didy ihany koa amin'ny fizarana zany tenin'Andriamanitra zany entina hizarana amintsika hoe aza mety miorina amin'ity fiainana eto amin'ity zao tontolo zao ty tsika. Aza mety miorina eto ny fotsika zay anao rehetrarehetra eto tsisy afaka entinao hiakatra na dia ray aza. Ninona arena nananao eto amin'ity tany ity tsy afaka hitondra na dia volamena piesy ray azy anao hiakatra mianatra. Ninona koa fahorianao teto tsy hitondra amin'ireny ianao hiakatra ny an-danitra na dia ray azy na dia gotin-dranomaso ray. Vokatsy ny fijaliana sy ny tsy fisina sy ny ady nalovanao tsy afaka entinao ihany reny fa tsisy an'ireny tsony ihany fa fifaliana mandrakizay. Raha azonao atao mizara an'ity tenin'Andriamanitra ity arak'izay azonao atao dia zarao. Tsy zahako no tsoana fa ataovy voninahitra Andriamanitra. Dia mba tokony sy mino fa nandray ianao tamin'izany teny zany. Zao fotoana zao lasa nampamalala efa tsy fotoana feditsika amin'ny fahotana ntsony ndrika mpanompon'Andriamanitra. Tsy zao zany tsika mbola iady amin'ny fakapanahy iady amin'izao rehetrarehetra zao. Efa fotoana zao fiadivantsika amin'le voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra le hoe raha matimaty dia ho alohan'ny vavako. Efa miady amin'ny firetana zay tsika atao zay iretatsika. Atao zay iretatsika. Okitsika tena irehatra. Fa ho avy mipapakatra. Tehirizony solika. Ampino solika. Fa mbola fotoana zao tianao Jesosy mankasitraka anao ny anatra amin'ny farany amen. Alléluia. Minao fa zay aloha le izy tsy voandroanina re nare an'iny fa minao fa mbola nampafana ny fotsika indray na eno an'iny tenin'Andriamanitra iny satria alléluia fotoana zao ry havana malala tena raha ny tena marina tokony enona matetika ny tenin'Andriamanitra ohatra zany mba hampiomana ny hampiomana antsika ho amin'ilay ho avy. Ohatry nisy commentaire somary nataitra oh là là resaka Jesosy koa le raha mirabanao fleur des îles raha vao eto amin'ity canté anao amin'izay dia resaka Jesosy foana ny resaka tsika eto na roviana halleluia. Dia manasa anao halleluia. Matthieu 7:20
andininy fa telopolo matitoko efatra amby roapolo andininy fa telopolo io moa zany a Jesosy a ny soramandry de nanambarany Jesosy a ny andravana ny Jerosalema sy ny aviany indray barany Jesosy zany ny zavatra iseho ary ny zavatra niseho a de misy famantarana be dia be eo zany tsika tena hijery a raha vakitsika manontolo io a de ampanarahantsika an'le zavatra hitantsika am'izao fotoana izao de manomboka mahita tsika hoe aiza hoe isitsika am'izao fotoana izao tam'izany Jesosy nanambarany zavatra iseho a de jerenao daholo a fa misy hafatra maro misy zavatra seho an Jesosy maro a halleloia halleloia ao misy an'le hoe ny famantarana am'izany fotoana zany ny amin'ny olona am'izany fotoana zany de ifampiapanga ny olona de isy any amin'ny andiny fa 1 any misy ny any andininy fahadimy ka ny fahaenina ka ny misy hafatra tandremso isy mitaka anareo isy ady filazana ady fa re tonga ny fotoana ny firenena mely ny ady misy ady iseho a de mila mitandra antsika eo ny tena andriamanitra fa tsy mbola zay ny farany mbola tsy zay ny farany isy firenena hitsangana mely firenena fanjakana hitsangana mely fanjakana isy orontany sy mosary amin'ny tany samihafa fa zany rehetra zany de tsy mbola farany fa fiandohan'ny fahoriana mbola misy zavatra ary ty mampatahotahotra mampitahotahotra atsika hoe ary de atolo ny hoan'ny fahoriana ianareo ka ho vonony ary ho alan'ny firenena rehetra nareo noho ny anarako tsika ndray zany ny antefahana io de mimana zany tsika ho alan'ny firenena rehetra halleloia zavatra iainky zany zavatra andalo zany olo ten'Andriamanitra hoe isy ny mpaminany sandoka hitsangana mitaka ny maro ary noho ny habeany tsy fankatao madalana de hiamangatsika ny fitiavany maro zao atao mihitsy hampangatsika ny fitiavany maro ina zavatra impozena amin'ny olona zao apetraka amin'ny olona zao nke zao tsika tam'ty 2020 vao misy zany tsy mahazo manao bankely fakita de family tsy azo atao ntsony zany za aloha raha inao nitako de fihiniko halleloia tsika tsy matahotra an'izany arety mifindry zany halleloia amen fa inona ny atao rehefa tsy mety mangatsika am'izao ny fitiava-maro satria fitiava-maro de efa manomboka ame mangatsika toloteny tamy 2017 izy iny fa tsy tamy 2018 de efa mampangatsika ny fitiava-maro zao misy mpihavana misy an'lay tahiny Jesosy ianao na bavy fleur des îles misy député be de be afaka manampy ny tanindrazana zay koa manampy tsara fantatrao fa sady manampy amin'ny toloteny zay mivavaka amin'ny firenena de manampy ny sahirana any Madagasikara de ianao koa tsara manao ohatr'izay halleloia de okay eny ary de vitany amin'iny loha de efa mampangatsika ny fiainan'ny olona ny zava-mitranga rehetrarehetra ny fitiavam-bola ny fitiava-karena sy ny sisa efa mahabetsaka de zao ndray zao mbola atao zay hampangatsika tanteraka tsy mahazo fandre misy fotoana fakitany olona de amin'ny tongotra ny fampiarahana sanareo tsy efa nentan'izany am'ireny amin'ny tongotra ny fampiarahana inony reny zavatra reny mampangatsika ny fitiavany maro mampangatsika ny fitiavany maro misy zavatra ngezabe tenen'i Jesosy eto manao hoe misy zavatra mihitsy mantsy ho an'ny olona ohatran'le olona teo azonareo misy zavatra mihitsy ho an'ny olona ohatran'le olona telo ohatrany fa tsara izy mihaino eto halleloia no tsy fakatao madalana ozy izy de hiamangatsika ny fitiavany maro andifa tebe fa zay maharitra hatramin'ny farany zany rehetra zany raha iseho de zay maharitra hatramin'ny farany mila maharitra hatramin'ny farany tsika de ho vonjena ary zao hotoriana am'izao tontolo zao ty filazantsara ny fanjakana ty ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra zay vao ho tonga ny farany amin'ny andro iaviany Jesosy de tsy misy tsony olona tsy narehan'izany hoe Jesosy ary itsika de samy efa naheno fa ho avy Jesosy
eo fotsiny misy olona miteny hoe tsisy an'izany a misy olona ohatran'le olona teo zao a misy karazan'olona ohatran'izay fa ho antsika zay efa mpihaino eto alleloia alleloia fantaro fa ho avy Jesosy alleloia ary Jesosy de miteny eto manao hoe raha hitanareo mitsangana amin'ny fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilazaina ny Daniela mpaminany aoka isaina izay mamaky izany de aoka ny olona rehetra ny Jodia ho an'ny atendrombohitra ary zay ho an'ny an-tapotrano tsy hidina aka ny ao an-tranony ary zay ny an-tsaha aoka tsy hiverina haka ny lambany eo zany misy an'ilay tenenitsika foana hoe ao amin'ny fotoana samy mitsoka tsika reto izy moa le samy mitsoka zay mbola mitazona ny filazantsara tsy ny hoe olona mivavaka hoe mandeha andeha hoaizy zany andeha hiangona andeha hivavaka tsy zay a fa hoe le olona mitazona ny filazantsara mitazona ny filazantsara ny fahamarinana mitazona ny Jesosy mino an' Jesosy alleloia mino an'Andriamanitra koa moa mazava ho azy de mino ny fanahy masina de misy zany a izay zavatra ary rehefa tonga izay fotoana izay de rehefa tonga izay zavatra izay a de maninona eo tsika le tokony hitsoaka ary amin'izany fotoana zany tsika reto a ary za mino za tena mino anty ary za manafatra anareo foana manafatra ny ankizy amin'ny groupe foana hoe miomana miankomana fa itsika reto tampotampoka tsika reto mbola tsy am'le hoe mandravona anatiny ray manjavona anatiny ray mpimaso tsy mbola iny tiako tenenina hoe tsita daholo ntsika to de fa ao anatiny ray mpimaso de hovanytsika de miakatra tsy mbola iny teneniko fa tsika reto a ao arinao tsika reto a alleloia tsy fakahita tsontsika nareo nge nahita fa vao nampahirezako ny ankizy omaly nareo nge meritry mahita fa izavy nareo ny maly tamin'ny herinandro iny nanomboka voeningely jerenareo tsara ny zavatra ataotsika eto zao de zao nareo fa misy hetsika ngezangeza ataotsika nge na karazany faharoa taona tsika anao alim-bavaka voakitika ny connexion voakitika ny compteko reny ndray zao tsika misy anakalazany anao an'le Gilgala tadidinareo hatram'izay mandeha ny connexion tsika nanomboka teo amin'ny Gilgala no nanomboka voakitikitika ny connexion tsika misy fotoana indray efa tsara ny connexion fa ny any aminareo andray misy ohatry misy blocage ohatry misy zavatra vokorotandrotan'izany maro zao samy natratran'izay daholo tsika hoe lasa maintimainty be fotsiny écran io a ianapavy anitra indrindra mantsy ny tena izy voalohany de tratra koa mampionina de tratra koa mahariso de tratra daholo ina moa zavatra mitranga nareo za mieritritra mihitsy hoe fandarana malagasy kely ty atsika ty variavana malala fahavalon'ny devoly de ny fahamarinana de nareo reo fotsiny zao hoe empolonareo reo no mijery a fa alleloia atsika sy mamalele olona tsony a zany olona mbola miteny zany no mba avy ohatrany efa tsy otsony izy a efa tsy otsony izy satria tsika koa zany tonga de tsy mandany andro amin'ny olona treny tsony tsika azo mamaly azy tsony fotsiny fa efa tsy otsony izy alleloia de azafady a de voakitika misy fotoana zany tsika reo tsy mifankahita tsony tsy izy tsony hoe am'firy manomboka fa samy any amin'ny misy azy any ozy Jesosy ny sasany a ny sasany a any ho any an-tendrombohitra ny any Jodia ho any an-tendrombohitra ny any an-tapotrano tsy hidinaka ny ao an-tranony ary zay any an-tsaha tsy verina ny lambany any tsika de samy any tsika de samy any ho avy zany fotoana to de tsisy tsony io tsy mifankitety tsony tsika de rehefa tonga zay fotoana zay no mahatonga atsika zao tsika no mivavaka be zao tsika mandray toriteny be zao tsika mamaky baiboly be ho avy ny fotoana eny ampitsoahantsika samy mamonjy ny ainy mandra-piaviny Jesosy e samy mamonjy ny ainy tsy mihemitra tsy mivavaka tsony fa mivavaka fa any tsisy ninona ho zarena tsony tsisy toriteny zarena aminao tsony etika zay koa ary mba miariny tenanay am'zany efa farako an'izay foana tsika rehetrarehetra alleloia efa farako an'izany foana tsika rehetrarehetra de io mantsy le hoe raha mitsangana ireo amin'ny fitoerana masina fahavetavetan'ny fandravana de tsara fantatritsika fa inona moa ny tena nisy ny fandravana miopampana nataon'Andriamanitra teto tany de ny fijangajangana ny mitovy fananahana ilay fahavetavetana lehibe inona moa ny fitoerana masina ny fitoerana masina de ny altaran'i Jehova de azonao angamba ny tiako tenenina fa ho tanterahana zany zavatra zany ho tanterahana ry havana izany hoe alalahana ny fanambadian'ny lahy sy ny vavy sy ny vavy ary hoy ny tenin'Andriamanitra rehefa hitanareo
fa tonga eo zany de samy mitsoaka satria maninona ho avy ny fanenjehana ary loha za zay bevoaka sy mampinoana am'zany androany fampavana mba tsy amririna na amin'ny sabata no antsotranareo fa amin'ny am'zany de isy fahoriana lehibe zay tsy nisy to zany hatram'zay ny andohany zao tontolo zao ka mandraka ankehitriny sady tsy isy intsony ary raha tsy efa nafoezina zany androany de tsy nisy no fovonjena fa na ny olom-bofidy azy fa noho ny olom-bofidy de ho afoezina zany androany tsika zany rehefa mahita tsika rehefa hoe amin'io tena mara zany anabaviso ameva hoavy tsy maintsy hoavy zany fa tsika vetivety any satria ny ten'andriamanitra hoe tsika andriamanitra matahotra tsika mieritreritra an'io tena ijaly zany tsika possible mihitsy tsika tena ao anatiny tsika nge aorinao ry avana raha tsy manao ny vaksiny io tsika de bedibe zavatra tsy azotsika atao tsony na manam-bola anao tsisy andre tsony ny volanao satria any amin'ny source mihitsy mety bloqué ndreo ny carte bancaire anao iny efa tsy andre vola espèce tsony zao ny olona zavatra be deabe ny trangy de ao anaty fijaliany tsika fa ny zavatra mahafinaritra paherezako anao de zao ataoko résumé kely mantsy aloha Timothée fahavatra amby roapolo ty fa hiditra am'le toriteny teo tsika rehefa fa zao ny tenen'ny ten'andriamanitra mario amin'ny baibolinao io mba hampahiry anao Matio faharoa amby roapolo andiny fahavatra amby roapolo Matio faharoa amby roapolo efatra amby roapolo andiny faharoa amby roapolo mario amin'ny baibolinao tapany farany atonga anao isaky ny kivikivy anao isaky mieritreritra ny fanenjehana ianao de zao ny tadideo fa noho ny olom-boafidy de ho afoezina zany andro zany izy le olom-boafidy isika mitoizy anao mivavaka oka tsisy itendray manamary tentsika na hoe sy ny sisa ka zay kosako olom-boafidy nge tsika rehetrarehetra eo voafidy ataovy zay aty-pitoetra anao olom-boafidy mandra-patonga n'zany fotoana zany fa ho afoezina zany ho anao io tsy hoe za tena mino fa isy tokoa ny fanenjehana fa ho afoezina io satria tsy ho afoezina io de ho ny ten'andriamanitra raha tsy zany de manjary tsisy nofo azo vonjena olombelona nge tsika ry havana raha tsika ve ry havana nenjehana ao mandritry ny roapolo taona ohatra de ahoana ny afahantsika mijoro andriamanitra no tena tena mety tsy tafajoro tsy kivy ny olom-boafidy fa tsika halleloia itsika ry havana malala tena hoe tena anatin'izany tsika mila mijoro fa vetivety any io mahereza ary raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na hoe indro ary de aza mino nareo izy mitenareo hoe ary Kristy ary tandre aminareo Kristy de hipotra any amin'ny raha ho any lanitra eny izy nipotra tsy anagana izy nipotra hatran'ilay fiangonana anankiray misy olona ohatran' Jesosy de iny entiny pasitera amin'ny tomobily i Jesosy fa tonga de makasary miaraka amin'ny Jesosy ny olona tsy ry havana malala tsy ry havana aza makano izy Jesosy aza mino fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana leo fahamantarana lehibe sy fahagagana ary raha azo atao aza de ny olom-boafidy aza de hofitahany isy olona zany hitsangana n'inona izy hitsangana fotsiny izy anao fahagagana ary tedevolo mavita fahagagana ny mpaminany sandoka mavita fahagagana fa ny Kristy sandoka mahay fahagagana fa ny Kristy tena izy mahay mitondra anao any an-danitra halleloia ary Kristy tena izy io ny vavahantsika eto isan'andro halleloia halleloia indro voalazako taminareo teo zany izy raha misy manao aminareo indro any anefitra izy aza makany nareo fa ina indrany amin'ny efitrano izy aza mino Jesosy ny tena zany fa taka ny elatra vanetsinanana ka hita hatrany andrevana de tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona fa izay toerana faty de any fiavian'i Jesosy zany reto ry havana malala ny fiavian'i Jesosy zany tsy zavatra ohatrandreny aseho hoay io misy sarina rahona ohatrany menamena be de hoay de ohatra sarin'olona le izy ho avy Jesosy tsy zany fiavian'i Jesosy zany elatra tselatra mazava iraka ny vazatany zavatra tsy mbola nisy hatramin'izay tsy vitan'ny mpanao film zany ary tsy vitan'ny mpanao science fiction zany tsy vita zany Jesosy rery ny havitan'izany alleloia zay fa mitina ny fa hiditra amin'ny toriteny teo am'izay tsika andiny fa 9 ary raha voavaka ny fahoriana am'ireo andro reo ny masoandro de ho amaizinina ary ny volana tsy hazava nikitana iraraka ny an-danitra ary ny herinlanitra hozongozonina andiny fa 30 ary amin'ny andro zany de iseho eny amin'ny de io am'izay toriteny teo ary am'izany andro zany de iseho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka de hitomany ny firene rehetra ambonin'ny tany ary ahitany zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eny amin'ny raha lanitra izy ary amin'ny ampanonona mafy ny trompeta de aniraka ny anjelina izy ary anangona angonin'ireo ny olom-boafidy avy amin'ny vazatany efatra hatramin'ny faravody lanitra rehetra halleloia amen ianao zany aza taitra hoe za tia Koety manao ahoana ny amiko za tia Suisse manao ahoana za tia Allemagne za tia Frantsa za ny Madagasikara za tia Liban za tia Maroc tsy olana zany
fa ny anjely anangona hatramin'ny faravo isaky ny vaza tany efatra hatrany amin'ny faravody lanitra na ny amin'ny pôly sud ary ianao na ny amin'ny tsy azo iainana ary ianao ry havana malala fa tonga ny anjely any halleloia tonga ny anjely any fa ty am'izay zavatra ahavariana amin'io misy tomany io hoy ny ten'andriamanitra ary iseany amin'ny lanitra ny famantarana zanak'olona ka de hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany ahitany zanak'olona avy amin'ny kely sy voninahitra lehibe ny amin'ny ramalala tonga de mitomany daholo am'izay zao ravana malala misy olona tamin'ny Jesosy ny vonoana de nisy olona vitsivitsy teo ambany azo fijaliana nisy olona vitsivitsy any amin'ny ndraiky antsika jereny amin'ny Luka any bokin'ny Luka toko fa 3 andiny fa 7 Luka toko fa 3 andiny fa 7 sy fa 8 izay mivako toy izao manao hoe ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ary vehivavy maro izay nitehatratra nitomany azy nisy vahoaka betsaka fa ny tena marina reo vahoaka betsaka reo tsy betsaka nolay naneso anazy satria vetsika maky tena andriamanitra misy olona naneso azy nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ary vehivavy maro izay nitehatratra Jesosy tena maty anao Jesosy inona ny azoko atao anao tomany mitehatratra tena mitomany be mihitsy zany de Jesosy nitodika nijery azy de niteny nareo ry zanaka vavin'i Jerosalema aza mitomany fa mitomaniny amin'ny tenanareo sy ny zanakareo inona tiany Jesosy tenenina am'izany tsy nahazo mitomany le olona fa zao nitenen'i Jesosy ny aty efa vita mampalelo anareo mitomany de mitomany nareo fa zao mitomany ho amin'ny tenanareo tandrevo za efa maty ohatr'izao fa tsy fakahita itsika de inona mitomany de maty Jesosy fa mitondra inona teo aminao ny fahafatesan'i Jesosy tokony hitondra fahavelomanao anao Jesosy maty ianao hoe velona Jesosy niantona tery ianao hoe vovonjy fa am'izay fotoan'izay tena mpitomany ianao raha miala maina zay na tonga Jesosy teny aza mitomany ny amiko ny azo efa vita ny aty fa ny ianao manahoana ijoro ve ianao sao de mitomany eto fotsiny ianao fa refitsika tsy fakahita kory tandrebo mijoroa ianao izy Jesosy ary zao reo olona reo nitomany tamin'ny fotoana io tomany satria nalelo an'i Jesosy fa ny olona rehetra nefa tam'izany raha vaketsika ny Matthieu fa 7 Matthieu toko fa 7 ny olona rehetra raha maky ianao hoe aiza ny misy faniratsirana an'Andriamanitra faniratsirana an'i Jesosy de Matthieu toko fa 7 andininy fa 7 hatramin'ny fa 9 hatramin'ny fa 4 mihitsy io ny faniratsirana vakiko aminao aingana be mihitsy le faniratsirana nanomboana an Jesosy tamin'ny hazo fijaliana Matthieu toko fa 7 andiny fa 7 ary miaramila ny gouverneur de nitonina Jesosy ho anaty rova sady nanangona miaramila namany rehetra hoe ho aminy ary efa nanala ny fitafiany de nanafy azy lamba jaky io le lamba jaky ny tianatra nirina lamba grena be tsisy endriny mihitsy nanafy azy lamba jaky ary nanrandrana satroka tsilo izy de nasatro ny teo amin'ny lohany satroka tsilo zany tsy le ohatry ny satroka tsilo kely le mahatonga simisika kely fa satroka tsilo tena maranitra satroka letra tany anaty lohan'i Jesosy tany letra tra ny sorina zany nalaina baraka lehilahy zanak'Andriamanitra naboridana de nasatroana tsilo de nasatro ny lohany ary nampitaniny volotara ny tanany ankavanana de nandoarika teo anatrehany izy ka naneso azy hoe raha mpanjakan'i Jiosy no isony satria Jesosy le hoe mpanjakan'i Jiosy Jesosy mpanjakan'i Jiosy de naniniditra reo am'izay ohatra zany hoe ianao ohatra hoe rahatrema ny anaranao nefa ianao tsy manam-bola mihitsy na ny anaranao Rapanarivo fa ianao tena tsy manam-bola mihitsy de anenin'ny olona ianao de hoana Rapanarivo
de ahoana ary patron nefa anao tsy manana ninina mihitsy nefa ny anaranao amin'io a ratrema ohatra zany io de raha avarim-panjakan'i Jesosy tsy hoe nanajany Jesosy izy fa nandrabiraby an' Jesosy raha avarim-panjakan'i Jesosy sady me amin'izany fotoana zany sady me ary tsy vitany me nororana izy de nalainy ny volotala de nokapohany lohatra mpanjakan'i Jesosy izy Jesosy amin'io tsy miteny de kapohany lohany rehefa naneso azy izy de nanala ilay lambany taminy indray ka navitafiny azy ndray fitafiny tanao atao kilalao abiridana de asiana akanjo de abiridana de asiana akanjo tena atao kilalao alaina baraka faratapony ary de nety izy mahomboana amin'ny hazo fijaliana ary nandeha izy de nahita lehilahy kirenyanina anankiray atao hoe Simona ka izy no itereny lanja ny hazo fijalian'i Jesosy io lehilahy io tsarovany Jesosy io halleloia io no nitondra ny hazo fijalian'i Jesosy io halleloia andiny fahatelo amby telopolo ary efa tonga tany amin'ny tany atao Golgota izy zany hoe karandoha de nomeny divay miaro afero izy hosotrony ary noho nanana izy de tsy nentiny sotro io divay miaro afero io na koa hoe divay miaro miora de zao izy io rehefa afangaro ny divay sy ny miora divay mahamamo sy ny miora de rehefa misotra an'iny olona de ohatrany hoe tena ohatrany hoe mamomamo de ohatrany hoe anestezia am'izao antsika ohatrany hoe ohatrany somary ohatrany hoe tsy de satria hijaly mantsy le olona eo hijaly amin'ny alina de nomen'ny olona reo zany mba hoe atsiatsiaro marary zay ny dikan'io divay miaro afero na divay miaro miora izy io amin'ny tenin'Andriamanitra hafa de tsy nety misotro Jesosy satria Jesosy tsy misotro divay ranom-boaloboka iny divay sotroiny Jesosy iny fa tsy divay toaka de Jesosy tsy misotro an'izany Jesosy masina halleloia halleloia ary rehefa voaombony tamin'ny hazo fijaliana izy de nanaovany loka ny fizarana fitafiny de nipetraka izy ka niambina teo de nilokany zareo ny akanjon'i Jesosy fa Jesosy koa mihaja be ny akanjony valeur be ny akanjon'i Jesosy marika tsara be de mbola nanaovana loka mihitsy io zay azo an'iny hitondra ny ody ary rehefa voaombony tamin'ny hazo fijaliana izy de nanaovany loka ny fizarana ny fitafiny ary nipetraka izy ka niambina teo ary napetany teo ambony ny lohany soratra milaza nanamilomana azy de ny hoe itiny Jesosy mpanjakan'i Jiosy anisy roalahy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana fantatritsika zany tantara zany ny teo andaniny ray ary ny teo am'daniny ndray io le roalahy le miteny ndray hoe raha zanak'Andriamanitra ianao de mba vonjeo ny tenanao de vonjeo koa zay de le ray le miteny hoe aza manao an'izao ianao fa tsika nge ny raha ohatra zao de noho nataontsika fa io lehilahy nge tsy mba nanoty de sady niteny ira Jesosy mba tsarovy ara tonga any amin'ny fanjakanao anao de niteny Jesosy hoe androany ihany de eo naminao any am-paradisa halleloia teo zany de efa nisy zavatra roa saraka ndray tena teo ihany izy teo de nohan'ny vorona ny masony satria naniny anazy ny fitsarana tonga teo eo andiny fahasivy amby telopolo ary nandalo reny de niteny sady nifingifindò mifikifindò zany tsela ohatra zany de niteny nanao erylay mandrava ny teporo sy nanangana azo amin'ny atelona vonjeo ny tenanao raha zanak'Andriamanitra ianao de midina hiala amin'io hazo fijaliana io aiza akory aiza le miracle aiza le valim-bavaka ary de naneso toy zany ny lohan'ny mpisorona mba amin'ny mpanoradalàna sy ny lolona ka nanao hoe ny sasany ny vonjeny ny tena tsy hainy vonjena mahay mitondra mavaka olona io fa tsy olona tsy ny olona lazay mifasitrana le fetiny mavaka rehefa izy ary jere marary ny olona tsy fony rano mba anakireny rehefa izy ary jere mahantra ohatratra zany ange io ny sasany vonjeny fa ny tenany tsy hainy vonjena mpanjakan'Israely izy aoka izy hidina hialo eo amin'ny hazo fijaliana izy ankehitriny de ino azy zay raha midina eo anao de mino anao zay ka Jesosy tsy hidina eo ka zay mihitsy ny programa ny hiakatra eo mba ho atsika halleloia neka nampidininy devoly ala teo Jesosy raha avana de tsy voavonjy tsika fa ny programan'i Jesosy raha nidina teo ny programany tsy tafakatra teo kory izy fa matoy izy tafakatra teo de zay ny lala nitondran'Andriamanitra azy misy fotoantsika tafakatra amina toerana tonga amina toerana tsy tiatsika fa za teteny aminao azon'Andriamanitra ataony nanakana ny fiainanao tsy ho tonga amin'io fa zay ny programan'Andriamanitra ny fiainanao ary ianao misy olana io raha tsy nisy olana ianao tsy tonga nijery fandarana ohatr'izao halleloia tianao Jesosy halleloia de nanesoneso ny olona natoky izy an'Andriamanitra izy zaoka izy amonjy azy ankehitriny satria ho izy zanak'Andriamanitra ary nandatsy azy toy zany izy
teo le nisy ny teny hoe mahay mandrava ny tempoly io le nilaza fa hoe raha vainy ny tempoly dia atsangany afaka 3 andro no tsiratsirain'ny olona Jesosy. Zatra tsy fantatry ny olona aloha Jesosy mihitsy nge le tempoly amin'ny hoe le mbola eo am-pandravana aloha afaka 3 andro jereo fotsiny fia na voaorona ny tempoly na tsy voaorona nitsangana nge Jesosy. Halleloia. Zany ny faniratsiranana nataon'olona ka reo karazan'olona roa reo reto vehivavy nitomany teo potitry ny azo fijaliana sy ireo olona nanesoeso reo ry avako malalako. Za tena teteny aminao samy hitomany amin'ny fotoanany. Ny tena marina nen'le olona teo amin'ny azo fijaliana efa vita ny tena tomanina alahelo. Ianao efa nitomany ranomasom-pifaliana. Ianao efa nitomany hoe faly ianao dia nitomany tena faly be ianao dia faly be ianao ny fifalianao nampitomany ianao. Zay mahatonga anany teto anatin'ny toroteny hoe isy ranomaso karazany roa amin'io. Ary isy vaovao lehibe karazany roa. Indray vaovao tsara, indray vaovao ratsy. Vaovao tsara ho an'ny olona ny omana. Ho avy Jesosy, halleloia, maranatha hozy izy tsika. Fa vaovao ratsy ho an'izay tsy niomana. Tena tonga tokoa Jesosy. Tsisy azo atao tsony nefa. Ranomaso sisa no hiteny amin'ny mason'ny olona. Ary zao no teniko anao. Zao no teniko atsika. Ny olona ohatran'ilay vehivavy teo, anisany. Ny olona ohatran'ireo maniratsiran'Andriamanitra eo amin'ny Facebook rehetrarehetra ireo. Ary mitodika aminareo androany. Fitiavana anareo fa tsy fitiavana anareo. Na dia mikitikitika ny voninahitry ny Andriamanitray azy nareo. Izay efa nampianarina ity na dia ny fahavalonay azy. Halleloia. Efa nampianarina ny hamela heloka izahay. Mba hamelana koa ny helokay. Tsara fantatrareo. Ianareo rehetra. Todika amin'ny malagasy. Mpaniratsiran'Andriamanitra ireo. Nareo ke naniratsiran'Andriamanitra maraina parivon'ny andro azy. Tsy hampiana ny voninahiny izany. Ny Jesosy ivavahana io ry havana malala. Tsy mihaino izany intsony ny voninahitra io. Efa vita izany. Nororaina sy nokapo. Efa vita izany. Tena mbola anao ary ianao izany izao tsisy dikany amin'ny intsony izany. Efa nandalovana izany. Izy izao efa eo amin'ny sisa fiandrarana. Ary za dia teny aminao. Mbola manam-potoana ianao. Nareo rehetra milaza fa tsisy Jesosy, tsisy Andriamanitra, ny fivavahana no mahatonga ny gasimanitra. Be dia be ny zavatra teneninareo. Misy miteny ratsy an'i Jesosy mihitsy azy. Fa zao, tsara fantatreo fa ny anaran'ilay Jesosy teneninareo ratsy io tompony tompo sy mpanjaka misy soratra eo amin'ny fehany. Misy soratra eo amin'ny fehikibony. Misy soratra eo amin'ny felohany. Fa tompony tompo ary mpanjaka na hiteny ratsy anazy maraina parivon'ny andro nareo. Na hanao tsinitsinina anazy maraina parivon'ny andro. Efa eo amin'ny seza fiandrianany zao tsika miteny zao. Ary miankina aminy ny haitsika rehetrarehetra. Ao avy izy. Za dia teny aminareo. Mbola fotoana zao. Arak'ilay toroteniko teo hoe nampamono olona ary ianao tsy randroany ianao miova. Dia ho adinoina mampamono olona anao. Fa hovaina olom-boafidy ianao. Hovaina olona ankasitrahana ianao. Hovaina olona hiomana amin'ny fampakarana ianao. Halleloia. Dia ho ampakarana ianao. Halleloia. Tomany taoly amin'izay. Fa izay nitomany efa nitomany taty. Tsy ange mpitomany ireo fa antsika mpitomany. Inona ny tsy zakaintsika amin'ity fivavahana ity? Mizaka tsika. Io fotsika io. Amafiso ny fonao. Raha hivavaka hiditra lalindalina eo dia ny fonao aloha amafisina voaloha. Fa ho hitanao zany zana tsipika isan'andro tonga any aminao zany. Teny marary, teny inona anatin'ny fonao io. Fa amafiso io. Angatao ny fanamasina fa Andriamanitra koa. Anao antsika taka ny Saoly, taka ny marenina, tsy mare. Esaka ke miteniteny momba ny fandarantsika any ananana any. Fa tsika atao ohatra ny Saoly, taka ny tsy mare. Amafiso ny fo. Vao mafimafy io. Fa zao. Zao ihany ny antsika ny tanitsika. Ho avy izay fotoana izay. Ho avy izay fotoana izay. Verina amin'ilay Matteo 4:20 teo tsika. Tomany azy. Firenena rehetra. Tomany daholo. Reo olona reo zany. Reo olona naniratsira rehetrarehetra reo. Nymeme ireo tamin'izany. Fa hitomany ireo amin'izany fotoana izany. Ary rehefa hitomany ireo dia tsisy atao intsony. Hitanao mahatonga ana miteny.
Hainao raiky am'zany teny teo hoe am'zany fotoana zany tsisy fibebahana azo raisina ntsony. Jesosy efa tonga eny am'rao lanitra hoe Jesosy efa tonga eny am'rao lanitra zany tsisy ninona ntsony a azonao atao. Ndoka antsika hijery sao de verina hoe ahoana ary zany hoe tsisy fibebahana azo raisina. Ndoka mba hijery sao tsy azonao mantsy ny zavatra teneniko iny. Apokalipsy toko fahaenina amby folo nge vakitsika. Apokalipsy toko fahaenina amby folo de ny andininy fito amby folo. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy a. Apokalipsy toko fahaenina amby folo andininy fafito amby folo manao hoe ary ny fahafito de napidina ny tao andoviany tamin'ny rivotra de nisy feo mahery vaika, nisy feo mahery nivoaka avy tao amin'ny tempoly, avy teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe vita. De nisy heratra sy feo sikotrokorona sy ororo-tany mafy izay tsy mbola nisy toy izany ary zay nisy ny tetỳ ambonin'ny tany, eny tsy mbola nisy ororo-tany mafy toy sy lehibe toy izany. Ary ny tanàna lehibe de vaky telo toko ary rava ny tanàna firenena maro ary Babilôna lehibe de nitsarovana teo anaty Andriamanitra mba homena azy ny kapoaka ny divay any fahatezerany. Am'zany fotoana zany zany hitanao ny dikan'io misy anjely fito mitondra loza. De ny anjely voalohany ny anjely faharoa ny anjely voalohany mitondra vairatsy, ny anjely faharoa mitondra de nodira tahaka tamin'ny andron'ny nodira zany ny ranomasina de maty daholo zava-maneno. Ny anjely fahatelo de nidina atao androe de nitondra de nodira koa ny ony sy ny loharano, tsisy loharano azo sotroana tsony zany tam'zany. Ny fahaefatra napidina atao andoviany tamin'ny masoandro de nasaina nandory ny olona tamin'ny afo izy, zany hoe lasa izy canicule be mihitsy zany am'zany, mamay. Tena isy toetrandro tena iova be mihitsy. De mainy ny hafanana ny olona de sady ny teny ratsy anaran'Andriamanitra. Ohatry ny am'zao zany. Ary fadimy napidina atao andoviany tamin'ny seza fiandrianana ilay biby de tonga maizina ny fanjakany ary ny olona nitsakotsako ny lelany noho ny fanaitainana. Te hiteny aminao zao mahafinaritra hoe miaina am'zao fotoana iainantsika zao tsy mampitsakotsako ny lelany firy ny olona lasa dala revana amin'ity fiainana ity zao ty andafy. Ko tsy mafy ve ny fiainana zao e? Ho an'ny olona tsy mivavaka fa ne tsy mafy a. Any azy zany zay tena teneniko mihitsy e. Tomasom-bahoaka mihitsy ny tenenako an'izany satria tsy manana an'Andriamanitra. Tsy mifariritra zany amin'ny fiainana ravana malala. Ny olona tsy mivavaka ny lasa dala sy te hamoy fo zany. Tsakotsako ny lela noho ny tenin'Andriamanitra. Zany nge ny tombony amin'ny fivavahana sao de verina fa eto fotsiny am'zao ary tsika hoe Andriamanitra tsy azo tsapaitanana. Halleloia. Ary fahenina de napidina ny taondoviany tamin'ny Eufrata ony lehibe de ritra ny rano ny anamboarana ny lalan'ny reny mpanjaka avy any amin'ny fiposahana zany de ritra ny rano. Isy ahitany be tsisy ohatr'izany ritra ny rano. De nahita fa indreo izy fanahy maloto telo tahaka ny saona avy tamin'ny vavan'ilay drakona, tamin'ny vavan'ilay bibidia ary tamin'ny vavan'ilay mpaminany sandoka. Sy ny sisa. Tandeha zany reny. Fa zao ny fahafito, io le anjely fahafito. Ary rehefa le anjely fahafito ny tonga, io ny andrasana sisa. Rehefa tonga ny anjely fahafito, de mampidina atao andoviany teny amin'ny rivotra, efa feo mahery sisa. Ary zao rehefa nidina teo andoviany rivotra, teo amin'ny rivotra, de voaka avao amin'ny tempoly ny seza fiandrianana, teo amin'ny seza fiandrianana ny tenany hoe vita. Iza ny eo amin'ny seza fiandrianana, iza ny eo amin'ny tempoly. Jesosy le mpisorona be. Jesosy ilay mbola mivavaka ho atsika amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny tempoly manao fanatitra ho atsika. Hoe Andriamanitra mamindrafo amin'ny rado ianao fa ohatrany loto fo kely izy, ohatrany voatsindrona kely izy ohatra tamin'ny tenin'olona ohatra zany, na mamindrafo amin'ny tsy haiko avy izy ny tokony hamindrana fo eto. Na amin'ny zavatra zay tsy nentina ataontsika, mivavaka ho atsika nge Jesosy rehefa avy eo e. Zany koa tsy dika ndao nanototsika satria misy mivavaka ho atsika. Fa amin'izany fotoana zany misy olona mibebaka, tonga de Jesosy eo amin'ny efitra masina indrindra, mifona eo amin'Andriamanitra ho an'iny olona mitondra sorona Andriamanitra eo. Ny bebaka Raha Bernard, ohatra misy Raha Bernard zany ohatra mpamaky trano. Fa amin'izao fotoana zao Raha Bernard ohatra zany tena maheno an'ity toriteny ity de miteny hoe tena Andriamanitra mifono Raha Bernard manolo teny Raha Bernard. Fa za tempo vao mahafaly amin'ny Raha Bernard mbola azo raisina zany satria aiza Jesosy mbola aiza mbola ao amin'io. Mbola misorona, mbola manao asa fisoronana. Fa amin'ny fotoana mampidina ny loviany amin'izay io anjely fahafito io, eo amin'izay vita hozy Jesosy le vita. Tsisy tsony asa fisorona, hidina ny tempoly. Tahaka ny ravana ny fahorian'ny olona taloha raha misy mpisorona ao amin'ny tempoly anaterany fanatitra noho ny fahotana. Fa tsy ao iny tamin'izany, tsy ao ny mpisorona andorony fanatitra. Tsy voavela ela ka nge zany ny dikan'izany fa amin'izany fotoana zany
tsisy anjely mitondra ny fibebahanao ntsony jesosy efa tsy eo ntsony midy closed midy tsisy ntsony am'izany fotoana zany fibebahana azy reny efa vita ozy jesosy za tsy te hahitan'izany hoe adinitsika no ny fona ka ho avy zany fotoana zany de hoe tsika hiteny hoe za jesosy aiza ny anahy za mbola hivavaka fa za te teny aminao androany raha amboatran'izany ianao de androany zany amboara tsy ingeriavana malala le teniko teo any amin'ny amosa toko faefatra nke misy nyteny amosa toko faefatra andininy faharoa amby folo toy izao le ataoko ry Israely satria anao izany aminao de miomana eo amin'ny Andriamanitra ao ry Israely miomana fa tsika rehetrarehetra samy hiomana ndao hiomana fa tsika tsy maintsy eo amin'Andriamanitra rehefa iseho anatria an'Andriamanitra zany tsika tantara zany tsy mora zany ianjaanjo eo anatria an'Andriamanitra tsika amboary mbola manam-potoana ao anamboarana an'izany zao tsy rapitso fa manomboka eto fa tsy tompony ampitso tsika rehetrarehetra rehefa fa raha tonga androany alina Jesosy mba taka an'ilay jolay ianao androany ianao mibebaka androany ianao de voavonjy alleloia tsy mba mahafinaritra anao ve ry avana zany hoe am'izany fotoana zany any amin'ny apokalipsy toko fafito ahoana zany any apokalipsy toko fafito andininy fafito amby folo tsisy raha masotso halleloia fa ny zanak'ondry izay avoan'ny seza fiandrianana no mpiandry azy ka hitondra azy any amin'ny loha ranonaina ary hofafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony zay teneko anay ianao nitomany teto sahirana ianao teto mandalo ady ianao eto mitomany foana ianao aiso Jesosy fa tsy hitomany ntsony aloha ianao raha izay fa ny fotoana ny tomaninao raha eto amin'ity tany ity mety betsaka no fotoana ny falinao fa tsy olana nefa zany ozy ranomaso ozy izy ry ozy izy Jakoba ry havana rehefa nanontany Farao nanahoana ny andronao raha maso mibetsaka ozy Jakoba ry havana malala nefa Jakoba ary mpanan-karena lavitra noho itsika raha maso sy fijaliana mibetsaka tamin'ny ainako ozy izy fa zao i Jakoba any an-danitra izy zao fafana am'izay ny ranomaso rehetra tsisy ranomaso tsony ry havana malala apokalipsy toko faraiky amby roapolo andiny faefatra ary hofafany ranomaso rehetra amin'ny masony de tsisy fahafatesana intsony ary tsisy alahelo tsony na fitarainana na fanaitaina fa efa lasa ny zavatra taloha tsisy tsony ny fanaitainanao tsisy tsony io rehetrarehetra mampalelo anao ranomaso fijaliana tsisy entina mbavaka zany tsony am'izany tsy mba mampangetahitanao ve zany ry havana na zany ry havana namaranako azy de zao misy tena anakio tena nampitomany anato anatin'ny ten'Andriamanitra iny tena momban'ny Davida moa de mahakasika ny foko foana fa Davida ry havana tena marina ny hoe misy fotoana Davida tsy nare hafanana ntsony mpanjaka voalohany toko voalohany atritsenge zay mpanjaka voalohany toko voalohany andiny voalohany ny niodinan'ny Adonia sy ny nanosorana Solomona mpanjaka fa tsy momba zay jezika fa andiny voalohany ary Davida mpanjaka de vazoky olona sady nandroso fahanterana ary nrakofany lamba izy fa tsy nentina afana ntsony ny vatany Davida ry havana manga atsika nahandro le ete be reny ary zany tsy egny rehefa antitra zany mahatonga atsika rehefa mandeha anao rehefa mahita na mafana be de mahita ny antitra manao akanjo be hoana hoay te akapanso ny andro mafana be akapanso miaraka amin'le akanjo atra ty col roulé iny satria ny antitra tsy mahatsiaro hafanana fa Davida tsy mahatsiaro hafanana ntsony ny vatany fa zao ny vatany zany alleloia fa ny fony rehefa nanafatra zao ny olona matao hoe mafana fona de fa tsy mafana ntsony ara maranako azy any amin'ny mpanjaka voalohany toko faharoa andiny voalohany ny afatra nataony Davida tamin'ny Solomona taloha nafatesana zao mba afatry ny olona atao hoe tsy misy atsika ntsony tsy mahazo hafanana ntsony ny vatany fa misy zavatra mbola mafana ao ny fony mbola mafana takanyry andininy voalohany mpanjaka voalohany toko faharoa andiny voalohany ary efa tombotra ny andro afatesan'ny Davida de nandidy any Solomona zanalahy izy ka nanao hoe za efa andehany amin'ny lalakale an-tany rehetra ko maherezy ianao ary misy olo lehilahy ary tandrema am'izay asain'i Jehovah Andriamanitra ho tandrema andehananao amin'ny lalany hitandremanao ny lalany sy ny didiny sy ny fitsipony ary ny teny vavolombelony araky ny voasoratra ao amin'ny lalany Mosesy mba hataonao lavorary avokoa zay rehetra ataonao sy zay rehetra lehanao mba hatanterahan'i Jehovah rehetra zay teny lazainy aho hoe raha ny taranakao andeha isy hitandrina andehany sy andeha ao anatriako amin'ny fahamarinana amin'ny fony rehetra sy amin'ny fananany rehetra
dia tsy ho diso zanakalahy eo amin'ny sisa fiandrianan'ny Israely ianao. Ry havana malala. Halleloia. Any andin'ny fafolo moa, ikembe folo. Adiny fafolo ary Davida dia lasa noto maro tany amin'ny razany dia nalevina tao tanàna Davida. Ary ny andro nanjakan'ny Davida tamin'ny Israely dia 7 taona. Tao Hebrona nanjakany 7 taona ary tao Jerosalema nanjakany 30 taona. Ry havana malala. Za mino. Mety misy fotoana tratran'ny atsika ny vatantsika. Mahatonga atsika amin'ny vatantsika daholo niady lalovantsika. Mety tsy fisina. Ny fizaham-toetra, ny ady ara-panahy, sy ny sisa ny fiainana eto amin'ity zao tontolo zao ty. Misy fotoana mampangatsiaka ny fiainantsika reny. Mampangatsiaka ny tenantsika reny. Misy fotoana ohatrany tsy mety mahazo hafanantsika. Fa zao, angatao amin'Andriamanitra mba ho arovana ny fonao ahafahana foana ny fitiavan'Andriamanitra. Dia mahereza, mety lasa ny oatra kely ny tolo-tentsika androany. Fa tsy maninona. Faly anjaranao an'izany ten'Andriamanitra zany. Ka miteny anao manao hoe, miomana, fa tsy ho ela dia ho avy Jesosy. Atsaro ny fiazakazanao amin'ity zao tontolo zao ty ka anadinonao n'Andriamanitra. Fantaontsika hikatsaka ny mandrakizay. Dia mahereza anao dia faly be anjaranao an'izany ten'Andriamanitra zany dia matoky sy mino fa samy nahiritolontsika ho any an-danitra isika maherezitsika tsirairay avy. Halleluia. Amen. Halleluia. Maonena loatra ny zava-mitranga miseho marobe tafahoatra le olona miantso evonjeo mitarany matahotra mafisao arany sao de ho faty tsy fantany matsy na hoelana hoaingana tsy maintsy ho tonga ilay taty. Maonena loatra ny zava-mitranga miseho marobe tafahoatra ireo olona miantso evonjeo mitaray matahotra mafisao arary sao de ho faty tsy fantany matsy na hoelana hoaingana dia tsy maintsy ho tonga ilay daty. Tsy hoely tsolay fotoana ifarany zao rehetra izao miomana sy ny avena foana tsy maintsy ho tsaray zao sy anao fananovana ihany ny tany miserana mierina ihany mbola tsy tara fa veriko indray omano ny mandraky izay. Paradisa tsy vidina nefa tsy rarahina foraza fa ny olona ny ambarany any dia mandoka tena sy ny amonam-po raha tsy fanahy manompo vola sy arena. Ti
rahantsika vavaka zany ravana malala natsika tena hiteny hoe Jesosy ataovy mahay manomana ny mandrakizay zay fa za atao ohatran'ny olona hitomany amin'ny fijaliana ao aoriana kely ao alao ny olona ry havana razainy mety aminy dia aloha izy anirantsira fa ianao manan-javatra atao afaka ohatran'ny faniratsirana atsika hiandrandra'Andriamanitra atsika hiandrandra ny andron'Andriamanitra atsika tena hiandrandrany Jesosy ry havana malala fa tena mila miandrandrany Jesosy tsika fotoana zao halleloia fotoana zao ry havana hiandro rovintsika atsika hiandran'ny Jesosy mivonona satsika amin'le ranomasom-pifaliana be mihitsy raha mbola eto an-tany ianao mbola afaka mitomany aloha ianao amin'izany vao miakatritsika tsisy ranomaso intsony fa amin'izany fotoana zany tsy maintsy isy fihetsem-potsika na tsika hifankahita hiara-iakatra zany ara hoe reo daholo ny rahalasana baviko halleloia tsy maintsy ho latsaka kely any alohan'ny ranomaso ahita azy ny maso rehetra masonao koa ahitan'izany fa ny mason'ny mpaniratsira koa ahitan'izany na ny maty efa ny maty aza fa naniratsira azy ahitan'izany ary na nanompo azy fa maty fa ahita azy halleloia sokatra daholo ny maso amin'izany fa ny masontsika ry havana endrandra amirapiratra amin'ny masontsika amin'izany fotoana zany dia etsika ny fotsika hoe io le Jesosy ny resantsika hatramin'izay firy taonantsika zay ny teny an'io anarana Jesosy io ry havana firy taonantsika zay mivavaka dia miteny ny anaran'izy io dia mieritreritra n'izy io tsy fantatritsika mihitsy ohatry ny ahoana zany amin'izany fotoana zany ho hitantsika halleloia masontsika mahita zany efa famonjenao antsika fa tsy fandringanana Jesosy ho avy hitondra zavatra roa eny an-tanany satro-boninahitra ny ray ary sabatra ny ray sabatra mendrika atsika tsika manompo an'Andriamanitra satro-boninahitra ny endrasantsika ry havana malala ianao aza matahotra an'izany farandro zany ianao amboary ny mandrakizay ianao fa tsy tokony ianao ny olona tahotra an'izany hoe za matahotra an'izany fiavian'i Jesosy zany miomany ianao tsika mihitsy ary niteny hoe marana ta tonga avaingana Jesosy tonga avaingana Jesosy efa mitady tsy vitanay tsony eto amin'ity tany ity tsy mahafinaritra nay tsony eto amin'ity tany ity fa dia hitan'ny fiainana mandrakizay mahafinaritra zay vavaka tsika amin'izao fotoana zao dia miteny anao hoe Jesosy za Jesosy teo any an-danitra tena za Jesosy tsy teo taraiky eto za Jesosy tsy naniratsira anao ary tsy haniratsira anao mandrakizay fa za Jesosy tena hanompo anao vavaka tsika amin'izao fotoana zao Jesosy misaotra anao zay misaotrany amin'ny toriteny androany misaotrany amin'ny teninao ny fandaharanao na dia toriteny efa renay ary reny dia ianao ny teny fa mahasoanay ny teny averina Jesosy dia ta io zay Jesosy zay rehetrarehetra reto Jesosy tena mba hijery an'izany andrandrany zany andro zany na maty zay na velona Jesosy dia hijery anao amin'ny fifaliany zay amin'izany dia ionantsika Jesosy iona ihany halleloia iona ihany fotoana efa ela fa iona ihany sotra Jesosy sotra sahady Jesosy fantatro Jesosy fa tianay ianao ary fantatro fa ianao mitahiry an'reto rehetrarehetra reto reto mpanomponao rehetrarehetra hitahiry anay tsirairay avy ianao dia samy ahita an'izany voninahitra ao zany samy ahita an'izany voninahitra ao zany ahita an'ilay hazavana lehibe halleloia any amin'ny vazatany efatra hatrany amin'ny faravodilanitra ary aheno an'izany anjomara mafaneno zany ny sofinay ary hovainao anatin'ny andray mpimaso izay zany ny fanirianay Jesosy Jesosy raha tonga eto ilainay ihany ny valim-bavaka ilainay ihany zany hoe tahinao ilainay mihitsy nge Jesosy zany hoe zay arovanao zay tahinao zay ampandresinao fa ny tena tianay Jesosy tena ahitanao tena ny ahitanao iaina mandrakizay hiara hitsara aminao an'reto mpaniratsiranao reto Jesosy zany ny fanirianay tehirizony tsirairay avy misy olona eto Jesosy vao manomboka miazakazaka misy eto efa niazakazaka taonany maro fa ny angatahako aminao dia zao hoe ta io zay tsirairay avy reto avy any fiazakazana hoe tahaka ny Paoly mba ho azonay le satro-boninahitra zay omeny tsara mara dia ianao zany Jesosy dia tsy latsaka andana zay tsirairay avy mamindra fo mampaniratsira ianao na iza ny iza maniratsira amin'izao fotoana zao tsy mbola betsaka mpaniratsira anao fa fantatro fa ny antony mbola tsy hatongavanao dia mbola miala nenina ho an'ny tsirairay avy ianao dia vangio ny tsirairay avy vangio satria
tsy ho avy antsony marina ianao fa mpanota mba hibebaka Jesosy. Jesosy mangataka aminao androany hoe ialao nenina Jesosy ialao nenina Jesosy ireo mpaniratsiranao reo zay tsy tezitra amin'izy ireo fa zay ary nasianao nivavaka ao an'izy ireo Jesosy dia ho tahinao an'izay tsirairay avy. Voninahitra dia ho anao betsaka ny tsy voalaza ny teto Jesosy fa fantatro fa misy fanoratena anatinay ihany ary zany indrindra no isaorako anao satria matoka efa mandray fanoratena be dia be indray ianao eto amin'ity androany ity dia misaotra Jesosy dia raha niaja sy nisaotra sy voninahitra ho anao ary dia vosa tany dia afaritro amin'ny ranao tsy afaka hitsaingo ka na dia litera iray tamin'izay nafavy teto aza tamin'ity androany ity. Misaotra Jesosy halleluia amen. Tahitompo raha tojo hivavaka ao amin'ny firenena. Afaka miteny raha latojo andao ditsika nabavintsika felina rakoto raha afaka miteny azafady mba hivavaka amin'ny firenena. Tahin'ny tompo paster, tahin'ny tompotsika rehetra dia misaotra Jesosy ny amin'ny teny izay nampitondray ny mpanomponao teny satria teny mamperitreritra sy teny mampahery anay indray Jesosy niangatahanay aminao dia tehirizo izany teny izany mba haina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ao anatin'ny tsirairay avy Jesosy ary tena hoe akasika fon'olona maro anasitrana izay reradrera kara-panahy dia misaotra noho ny amin'ny mpanomponao Jesosy nampitondraina izany teny izany ka dia mangataka aminao izay mba mbola mangataka famindra-po sy famelan-keloka aminao Jesosy amin'izao alina izao mba azonay mitondram-bavaka ny firenenay ankehitriny. Izany firenenay izany Jesosy dia entinay ao aminao mba azona mba azo famelan-keloka avy aminao Jesosy ho an'ny mpiray-tanindrazana aminay. Mifona aminao Jesosy ny azafady mifona aminao Jesosy ny amin'ireo fahotana sy izay mahatezitra mafy anao ka hanehoan'izao zava-miseho amin'ny firenena izao. Fantatray tompo fa tsy mendrika tokoa izay satria mbola tia tena, mbola mialina ny namanay, mbola manambaka dinga ary indrindra Jesosy mirehareha amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Feno fahakalana ny fony tsirairay avy Jesosy amin'izao fotoana izao ary feno faharatsiana. Mangataka izay tompo mba ho diovina ao amin'ny ranasoa. Vonjeo tompo ny malagasy rehetra ary sitrano ny taninay mibebaka eto anatrehanao izay no niditra anay Jesosy malalo tsy maloto loatra ny ao anatinay ao nefa tsy vitanay ny hanovan'ny fon'ny olona tsirairay avy Jesosy ka vangio ny fanamasinao ny olona rehetra satria ianao rery ihany no afaka hanadio ny tsirairay avy sy hamindra foan'ny tsirairay avy. Tsy misy olona mahajoro rery eo anatrehan'izao fiainan'izao Andriamanitro ary tsy misy olona mahavita ny tenany ka fangana Jesosy fa miandry anao zahay ary vorona anaiky izay rehetra tianao atao aminay. Na dia mahanta sy mijaly ary izay Jesosy dia aoka ny sitraponao rery ihany no tanteraka fa tsy ny anay. Tompo mitalao aminao mba averenao amponin'ny malagasy ny fitiavana, ilay fitiavanamana, ilay fitiavan-tanindrazana fa izany no tena banga ao anatinay azafady ka tsy ahafahanay manampy ny vahoakanay. Andriamanitro anjiro ny tananao hanala ny asan'ny satana eto amin'ny firenenay ary tantaro izay iverinao aminao ka hanasoa ny taninay sy ny mpiarabelona aminay ianao Jesosy dia misaotra anao izay tompo raha nomenao izao fotoana izao nafanay nanandratra izany vavaka izany ary matoka tompo fa hamaly vavaka anay ianao dia raha isaraka eto izay amin'izao alina izao Jesosy malalo dia ny fanahinay dia atobiny anjelinao anodidina hiambina anay tsirairay avy any tokantrano any ary amenay toromaso mamy Jesosy dia hamohanay indray tonga ny marina vaovao mba azonay midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao. Mankasitraka ary raina tsara indrindra. Alleluia amen. Alleluia. Saotra betsaka ny anabavy felina rakotsika tao anatin'izay
vavaka ho an'ny firenena izay. Dia faly koa niaraka taminareo teto androany mino fa voalainareo ny hafatra dia matoky sy mino fa hiezaka daholo tsika ataontsika no hiezaka hitan'i Jesosy maty antoko tsika raha niazakazaka ohatr'izao nefa tsy ho any an-danitra. Isa mahita in'Andriamanitra ataontsika farany eto fandarantsika nefa fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra raha ohatra ianao miditra ao amin'ny site web an'ny Akila radio www.andrabokaizao.com dia afaka miditra ao ianao dia mahita ianao ny fandaharantsika andro aman'alina 7 andro anatin'ny 7 andro 4 amby-roapolo anatin'ny 4 amby-roapolo dia mandeha foana ny Akila radio ary misy toriteny isaky ny adiny 3 amin'ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny folo maraina misy toriteny dia raha pitso amin'ny folo maraina mandeha ao zao fandaharantsika zao raha taratara no voatafiditra teto dia mbola misy toriteny hafa indray amin'ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny folo alina valo ny total an'izay dia nefa koa tsika mbola misy toriteny eto amin'ny 9 raha mbola sy tokeny amin'ny ranandro dia so 9 zay nefa koa mandritra ny tontolo andro dia mbola mizara toriteny hafa aminareo zany raha kely indray zany folo ny toriteny eninao rehefa miaraka aminay ianao isan'andro dia ao anatin'izany raha pitso azadino raha pitso amin'ny 7 ariva dia tonga eto mampionana miaraka amintsika ao anatin'ny fandarana misy andrata dia tonga eto indray amin'ny 9 manao an'izao fandarana izao dia raha pitso misy farany fandarana dia amin'ny lahady indray satria amin'ny sabata ho avy izao dia fitoam-bavaka tontolon'ny andro no iarahantsika ka samita in'Andriamanitra mbola manentana ihany raha misy azonao atao amin'ny fikambanantsika Gamalela izay hanohanantsika ny sahirana ny Madagasikara araka ny tenin'olona teo hoe mba hampino maharitra tena manampy ny maharitra tsika ary izao zao zavatra ataontsika izao tsy fitadiavam-bola ireo misy olona mieritritra hitady vola ireo ny vola izay alaina amintsika zany hoe izay voafoditsika izany dia angontsika dia alefantsika ny Madagasikara napitsika ny sahirana ho antsika izay mety tsy mahafantatra ny fisiany izany dia afaka mijery ao anatin'ny compte nareo na ao amin'ny andramoka izao page dia hitanao efa nisy zava-bitatsika ho lava mora ho tantaraina foana izany isan'andro fa nanohana mpianatra tsika na amin'ny sakafo tsika na amin'ny akanjo mafana na amin'ny fitaovam-pianarana dia mbola anao izay azotsika atao ndray koa tsika amin'ny taona vaovao io dia raha misy azo ny tananao atao dia aza misalasala mandefa MP amiko dia atoranao na andefa volana Madagasikara anao na eto Frantsa aty Eropa na avany aiza misy anao dia azo atao zany tsy ho an'ny fandarana fa ho an'ny sahirana samita in'Andriamanitra raha pitsika miona dia ho tahin'Andriamanitra atao misaotranao naharitra ny hatrany farany voninahitra ao an'Andriamanitra iray ihany Halleluia amen halleluia